riandriamanitra lalaio la izany zay akizay ka ho mandrakizay mandrakizay misondranao zahay fa efa manitsika ny taona roapolo sy roaniny le taona trakabe iny ary le taona zay nanionao fahasoavana amin'ny karazany eo amin'ny fiainanay fiangonana manarika ty fitaom-pivavana ity misondranao zahay ary androany mparomonao hitondra ny teny avy any aminao zay inona rehetra fa iteny anomana fiainanay ho amin'izany fahasoavana lehibe zany dia ray miasakalazaina ny anaranao amin'ny anaran Jesosy amen. Amaky baiboly isika ipetrana ihany zany tsika satria lavalava ty teny ity nomily toko fahatelo amby telopolo nomily toko fahatelo amby telopolo dia vakina manomboka amin'ny dimy fa dimapolo ka hatramin'ny dimy fa dimy amby dimapolo toy izao no voasoratra amin'ny anaran Jesosy. Ary Jehovah miteny tamin'ny Mosesy teo arobota Moaby teo amoron Jordana tandrifiny Jeriko ka nanao hoe mitenena ny zanaka Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia oloanareo eo oloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary horavanareo ny vato fisoratany rehetra ary somanareo ny saronjavany anidina rehetra ary horavanareo ny fitoerana aviny rehetra dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo fa ianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo ary filokaina no izaranareo ny tany araky ny fokonareo avy ny maro isa omenareo zara-tany bebe kokoa ary vitsy isa omenareo kelikely kokoa samy ao amin'izay ivoan'ny filokana ho azy no ho anjara araky ny fireneny razanareo no azahoanareo zara-tany fa raha tsy hoanareo alohanareo ny mponina amin'ny tany dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay averinareo hitoetra eo ka rafianareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Vakina regny manaraka lioka no vaketsika amin'ny anaran Jesosy lioka toko fafolo toy izao ndray ny voasoratrao dia ny dimy fa fito amby folo sy ny fa valo amby folo sy fasy amby folo ary ny fitopolona niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia demony aza dia manaiky anay no ny anaranao fa o Jesosy taminy zao nahita Satana latsaka fitany an-danitra tahaka ny varatra ino fa nomeko fahefana anitsika amin'ny anarana sy maika sy andesiny heretrana na fahavalo ianareo ka tsy isa-paninona anareo kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Alleluia, alleluia. Ainareo tsara ity tantaraiko nanareo ity ndray andro nanapa-kevitra ny tomb'Andriamanitra fa anafaka zanaka Israely mba tsy ho andemo ao Egypta intsony. Nanapa-kevitra satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra le tena fotoana mety indrindra. Raha marina matsy efa ela reto zanaka Israely reto no andevozina tao Egypta efa matratra amatoana ny maro fa saingy tsy mbola tonga moa ny fotoana satria io Andriamanitra evavantsika io manana fotoanany ary rehefa tonga ny fotoana dia manao hetsika izy. Alleluia, alleluia. Ary aorinan'ny fanafana zay nataon'Andriamanitra zanaka Israely dia nanapa-kevitra ihany koa izy fa hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely ilay antsoina hoe tany Kanana. Fahasoavana izy zany ry havana malala dia izao no tanteran'Andriamanitra ara-baky teny mihitsy le izy tonga tao Egypta Andriamanitra tonga tao izy tamin'ny alalany Mosesy mpanompon'Andriamanitra dia niasa tao Egypta Andriamanitra niasa tao izy
tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ary araka ny tenina marany mihitsy dia nanafaka ny zanaka Israely tao Egypta Andriamanitra nanafaka ny zanaka Israely tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra avy eo nitondra ny zanaka Israely ho any amin'ilay tany tondraka ronono sy tantely ilay atao hoe tany Kanana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ry havana tsy afa-fataka izany mihitsy ny momba antsika ankehitriny ny momba antsika toka manarika ty fotoam-pivavahana ity nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy mba ahafahan'Andriamanitra manangana antsika olony aloha tahaka ny zanany ary tsy vitan'izany fa tamin'ny alalan'ny filoanany Jesosy Kristy dia natsakan'Andriamanitra ho zanany mihitsy isika tsy maintsy niroso tamin'izay Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra miasa manao hetsika eo amin'ny fiainantsika raha tsy toka olon'Andriamanitra ianao dia tsisy azon'Andriamanitra atao raha tsy toka zanak'Andriamanitra mihitsy ianao dia tsy misy azon'Andriamanitra atao ary izany no antony mahatonga matetika manamafy aminareo hoe mila mino an Jesosy ianareo mila mandray an Jesosy ianareo mila manana Jesosy ianareo ary mila tena hoe manana antoka fa efa mitoetra ao anatinareo Jesosy satria zava-poana daholo ny zavatra rehetra raha ohatra ka tsy mbola tonga ao amin'ny Jesosy ianao tsy maintsy apetraka amin'izay toeran'izay tsika ahafahan'Andriamanitra miasa ary ahafahan'Andriamanitra manao hetsika dia zao zany ny programan'Andriamanitra amintsika amin'ity androandroany ity raha tena nanolo tena ho an'i Jesosy ianao raha tena isan'ireo olon'Andriamanitra ianao no Jesosy Kristy raha tena isan'ny zanak'Andriamanitra ianao no Jesosy Kristy dia zao ny programan'Andriamanitra anafaka anao amin'ny fanadevozana ny tompo'Andriamanitra androany anafaka anao amin'ireo osona sy rehefa naratsy izay na nandevo nandritra tola maro ny tompo'Andriamanitra androany ho ataon'izany amin'ny alalan'ny vavaka izay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ity androandroany ity amen tahaka ny nanafan'Andriamanitra ny zanaka Israely tao Egypta dia tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra ho tanterahana androany anafaka anareo ihany koa izy anafaka anareo izy satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra amen tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia zao zany vaovao mafaly aoriana vavaka zay ataoko anareo androany ka tsapanareo fa tonga teny aminareo ny fanafahana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka nataoko dia aza misalasala etsony azo antoka fa hitondrana ho afasa amin'ny lehibe mihitsy tompo'Andriamanitra amin'ity taona 2024 zay misy atsika ity amen ary tsy sakatsakana reo tsodrano zay fantsofanay rano anareo amen marina ngesany ambarako zany riavany tena rahabaky tenike zany zavatra lasaiko aminareo zany zay moa zany lesona voalohany raha fitinina dia zao tahaka ny nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely olona tao Egypta mba ho afaka fanadevozany Egyptianina satria tonga ny fotoana ary tamin'izany fotoana zany zato isanjato tamin'ireo zanak'Israely no nomen'Andriamanitra fanafahana dia izao zany tiako amara amintsika hoe anfinoana ihany koa no any ankehitsika fanafaka antsika Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity anafaka antsika amin'ireo osina sy rehefa naratsy izy ary amin'ny alala zao vavaka ataoko izao no iasan'Andriamanitra fiainanareo ka raha mino anareo dia hitratsehitra Andriamanitra raha maketaeta anareo dia anafaka anareo izy halleluja amen ho tanteraka ane zany tompoko amen io Andriamanitra ivavahantsika io matsy tsara izy io tena tsara amen mino fa nisy fotoana zanak'Israely ohatra ny eritreritra hoe fa dia aiza loatra ary lay Andriamanitra ivavahantsika fa dia
efa matona ngeno andevo isika fa dia tsy hita mihitsy izy ny asa namonjyantsika. Angamba nisy eritreritra tonga tahaka izany tao amin'ireo zan'Israely, tsy fantany mantsy fa io Andriamanitra io manana fotoanany. Dia mety tahaka izany akeo maro amintsika hoe aiza foana ary ilay Andriamanitra ivavahako, aiza foana aza izy lo tsy mbola hitako manao hetsika sy asa lehibe eo amiko izy, kanefa mila an'izany aho. Ry havana, misoran'Andriamanitra ianao fa ty taona 2020 ny fotoan'Andriamanitra ho anao. Zao ny fotoana mety ho afahana ianao, ho afahana ianao, ary ho tahina ny fitahiana lehibe ianao, ho tanteraka n'izany tompoko, asoteka faran'izay mafy. Halleloia. Dia lesona faharoa indray mialohan'ny nanomezan'Andriamanitra ny zanak'Israely an'ilay tany tondra drosy tantely dia ilay tany Kanana dia izao nafatrafatra ny tompoandriamanitra tena mpandianana tsy mbola tonga tao amin'ilay tany tondra drosy tantely zareo tamin'izany. Dia nafatrafatra Andriamanitra hoe rehefa tonga ao amin'ny tany io ianareo dia tsy maintsy roanareo daholo ny mponina rehetra ao amin'ny tany, tsy maintsy roanareo daholo ny mponina rehetra ao amin'ny tany, ho ravanareo ny sampiny rehetra izay tao amin'io tany io. Fa raha ohatra ka tsy mandiaraka izany ianareo zanak'Israely dia izao ny zavatra tsy maintsy tranga, tafiditra ao amin'ilay tany tondra drosy tantely ianareo, tafiditra ao amin'ilay tany Kanana, satria izao no apiditra anareo ao. Fa saingy izao isy indrikely ny fiainanareo, isy indrikely ny fiainanareo. Eno tsara kely voasoratra ato amin'ny Nomery 3:30 ny vakina dia ny 9:10. Eno tsara ny voasoratra. 9:10 aloha mitenena amin'ny zan'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia roanareo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary ho ravanareo ny vato soratany rehetra, ary ho somanareo ny sarin-javany anidina rehetra, ary ho ravanareo ny fitoerana avony rehetra, dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo, fa ianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo. 9:10. Fa raha tsy roanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo izay avelanareo hitoetra eo, ka handrafa ianareo eo amin'ny tany izay honenanareo izy. Ny tiako ambara zany ho antsika fiangonana toka eto amin'ity andro maraina ity dia izao: efa manitsaka n'ilay tany tondra drosy tantely isika amin'izao taona 2020 izao. Efa manitsaka n'ilay tany Kanana isika. Amen. Ity taona 2020 ity no ilay tany tondra drosy tantely tompoko, ity ilay tany Kanana tompoko. Amen. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe izany dia andao hiteka faran'izay mabe isika. Asiteka ranorakoraka mafy be. Amen. Dia ny afatra izay napetraka Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia izay mihitsy no afatra apetraka Andriamanitra amintsika olony ankehitriny, amintsika zanak'Andriamanitra ankehitriny. Noho izany mitsoreto anatry ianareo manentana, tsy maintsy mandray andraikitra ianao sy tonga eto amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Amen. Tsy akenao azakenina foana mpanompon'Andriamanitra le izy, fa ianao mihitsy no tiako anohatra ny oziny sy ny fanaratsy izay azo lasaina hoe ny domina tao fiainanao nandritra ny taona maro. Amen. Ka na inona karazana manana finoana, fa raha nohatra ianao resinao io, raha nohatra ianao resinao ara-baka teny io. Ahoana ho Jesosy liko 17:7 idro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka ny maikoka sy ny menarana ary andresy ny hery rehetra. Dinio tsara izay teny izay, andresy ny hery rehetra izay anana fahavalo ka tsisa mpaninona nareo izany.
tena fahasoavana be nge zany hoe isika zay fa toka olon'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy, isika zay fa toka zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy dia nomen'Andriamanitra fahefana spesial, fahefana entina mandresy ny hery rehetra, entina manitsakitsaka ny hery rehetra zay anana fahavalo. Ka inona indray no mbola mety hoe ampirorosany anao na ampisalasala anao fa efa nentin'Andriamanitra anitsaka nyity taona 24 ity isika, ilay taona zay nomeko anarana hoe tsara be indrindra, taona andraisantsika fahasoavana amin'ny karazana, ilay taona zay nomeko anarana voateo hoe lay tany Kanana, lay tany tondra-droa sy tantely. Inona nampirorosany atsika? Mety aiza anao hetsika anao toeriny niosina, toerina ny fanaratsy, tafita ianao raha lasana bavy a, tafita ianao ry fiangonana, asoteka faran'izay mafy be. Halleluia! Dia zao ihany koa tsy maintsy piteanao sy ravanao avokoa reo zavatra ny devoly teo aminao, tsy maintsy pitenao sy ravanao avokoa zavatra ny devoly teo aminao. Zay nge ilay afatra napetrак'Andriamanitra tamin'ny zanaka Israely. Rehefa tonga ao ianareo ao amin'ilay tany tondra-droa sy tantely, tonga ao amin'ilay tany Kanana, dia tsy maintsy roanareo mponina rehetra amin'ny tany, horavanareo ny vato soratany rehetra, hosomanareo ny sarin-javany anidina rehetra, horavanareo fitoerana avony rehetra. Tsy maintsy ataonareo zany, fa raha tsy ataonareo zany dia isy ny kely ny fiainanareo. Dia tahak'izay mihitsy hoe tsy maintsy pitenao sy ravanao ny zavatra ny devoly rehetra teo amin'ny fiainanao, natao amin'ny tokantranonao. Ohatra zao, raha ohatra ka ny sampy mbola tavela ao an-tranonareo, satria zany ny fiainanao fahiny, mbola ny zavatra ny devoly tavela ao an-tranonareo, tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ianao ny anala izany fara zay aingana indrindra, ny anaisitra zany fara zay aingana indrindra, azaka tanandro fa vity fotoam-pivavana ity, esorina zavatra devoly ao an-tranonao. Tsy maintsy esorina mba tsy hita eo aminao tsony ny toetrana devoly zay nitomany anao fahiny. Tsy maintsy esorina daholo zany. Ny toetrany devoly ohatra mankahala, tsy mamela heloka, ratsy fo, ratsy say, ratsy eritreritra, santionany zany akoatran'ireo fitondran-tena ratsy amin'ny karazana. Tsy maintsy esorina daholo zany rehetrarehetra zany, satria zay ilay afatra napetrак'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ary afatra apetrак'Andriamanitra amintsika tonga eto. Amen. Tsy maintsy ataontsika daholo zany rehetrarehetra zany mba ho tondra-droa sy tantely ara-baky teny ty taona 24 zay diavintsika ity. Amen. Averiko vakina ihany le teny. No meritoko fatelo amin'ny telopolo, vakina manompo ny 120. Mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo, dia roanareo alohanareo mponina rehetra amin'ny tany, ary horavanareo ny vato soratany rehetra, ary hosomanareo ny sarin-javany anidina rehetra, ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra, dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo, fianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo. Fa raha tsy roanareo alohanareo mponina amin'ny tany, dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo hitoetra eo ka ndrafy anareo. Ny anatarako zany dia zao, ny zava-nisy teo amin'ny fiainanareo tamin'ny taona lasa, tamin'ny roa taona, tamin'ny telo taona sy ny tany aloha tany, dia tsy tiako hitranga intsony amin'ny taona 24 ity. Zay ny dikan'ilay afatra. Ohatra zao, zay mantsy ilay teniko hoe isy ny kely ny fiainanareo raha ohatra ka tsy roanareo hiala aminareo mponina amin'ny tany. Ohatra zao, tamin'ny taona lasa, tamin'ny roa taona, tamin'ny telo taona, efa taona, tany aloha tany nisotro ronono ihany ianareo, fa saingy ronono nitapoka rano. Nihinana tantely ihany ianareo, fa saingy nihinana tantely misy vitsika na tantely misy fasika. Tsy tiako amin'izany intsony ny fiainanareo.
raha maintsika tetaona 24 ty isika tiako arabaky teny hoe taona tsara be ho antsika tetaona ity taona nirasantsika fahasoavana amin'ny karazany tetaona ity tiako hoe arabaky teny mihitsy hoe todraznosy tantelo antsika taona 2020 tiako hoe tany-kanana ho antsika taona 2020 ka raha mandrina fahasoavana anao amin'ny tetaona ity hoe misotro ronono dia ronono tena izy fa tsy mitapika rano raha mihinana tantely anao amin'ny tetaona ity natsapa za fahasoavana zany dia tiako anao mihinana tantely tsy misy vitsika na mihinana tantely tsy misy fasika fa tantely tena izy ho tanteraka amin'ny fiangonana tiany zany halleloia mino ianareo fa zao no andron'ny tompo ho antsika rehetra zao ny fotoana an'Andriamanitra tena mety indrindra ny any amin'ny taona 2021 tsy haiko izay zavatra hitranga aloha hoe inona ny zavatra mety hitrangana fa ny taona 2020 aloha dia fahasoavana anampy fahasoavana ahitanao ka ho faly asoteka farasay mafy be jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleloia ivavako anareo avetrany aho amin'izao fotoana izao ka mialohan'izay aloha isika rehetra mihitsy satria efa tonga amin'ilay tany todradrosy tantelitsika tonga amin'ilay tany kanana tonga manitsika ny tetaona 2020 ity dia andao isika rehetra mihitsy anatanteraka n'ilay afatra sy ilay baika nomen'Andriamanitra antsika mba tsy ho diso fanantenana antsika amin'ny tetaona ity manaovanao fifonana manokana ny amin'izay zavatra rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra tsy araka tenin'Andriamanitra ny ainanao hatramin'izay ka hatramin'ity androandroany ity aza manamarteny ianao ka hoe ny nataon'ny vadiko natonga ohatr'izao na hoe ny nataon'ny zanako natonga ohatr'izao na hoe ny nataon'ny ray aman-dreko no natonga ohatr'izao rehefa hitanao fa tsy nety nataonao tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny ainanao dia manaovanao fifonana amin'ity androandroany ity ary tapoha ihany koa ny hefitrao zay rehetra tsapanao toetra tsy tsara hita fa tsy toetra n'Andriamanitra fa toetra na devoly toy ny hoe fo mankahala fo tsy mamela heloka fitondrateny ratsy fitondrateny mamenatra zany rehetra izy zany akoatra ny fifonana sy fibebana taonao dia mitenena mihitsy anao miala amin'ny anara Jesosy ny toetrako ratsy miala amin'ny anara Jesosy ny toe-poko ratsy toe-poko tsy mamela heloka miala amin'ny anara Jesosy ny toe-poko mankahala amin'ny anara Jesosy tapaka ny hevitro fa tsy andeha fitondratena ratsy intsony zay ny fanapa-kevitra andrasan'Andriamanitra mba anananao amin'izao ianao manitsaka ny taona 24 izao dia zao ihany ianao dia efa dinidiny hoe inavy ireo zavatra ny devoly mbola ohatranonay inavy zany raha misy zavatra nangalarina fahiny esory ala ohatranonao asa tazomina ao an-tranonao esory tanteraka fa raha manapa-kevitra sika androany amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao no hiasa'Andriamanitra anafaka anareo amanetsika ny zanak'Israely tao Egypte no andevosin'ny Egyptianiny amanetsiny fa nomba ny mpanompony Andriamanitra dia votsitra teo tany Egyptiany zanak'Israely tsika tonga eto mbola vitsy arivo mahery tsika tonga eto amin'ity maraina ity sarotra amin'Andriamanitra manafaka anao zato isanjato amintsika azon'Andriamanitra ahafahana androany fa hivavako anareo aho amen ka andaotsika andohalika hivavaka mihitsy aloha tena andohalika hivavaka dia arak'izay afatra nahitiko izay mihitsy aoko fiainatsika rehetra fa orina zay dia hivavaka ho anareo rehetrarehetra ao ho tafitanao ry havana ho tafitanao ry fiangonana tonga dia hivavaka tsika azy samy vavaka izy
samy mivavaka izy amafiso mba hoan'Andriamanitra ny fiainanao rehetra amin'izao taona 24 izao. Ome toerana ao anatinao Jesosy Kristy mba ahafahan'Andriamanitra manangana anao ho isan'ny olona tahaka ny zanak'Israely ary ahafahan'Andriamanitra manangana anao ho zanany. Fotoana mety ankehitriny, fotoana mety amin'Andriamanitra izao, ka dia arahoarabaka teny izay nambarana taminao androany. Esory daholo izay zavatra ratsy dia ny zavatra ny devoly teo fiainanao hatramin'izay. Esory hiala aminao ny toetra ratsy, ny toetra tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Amen, amen. Anao zavatra lehibe eto anao Andriamanitra. Tonga ny fotoananao, ny fotoana izay anafanao ty fiangonana ity, malona ny osa sy fanaratsy izay namatra sy nanakehitra nandritra ny taona maro. Amen, amen. Amboary ny fonao mba hiala ny fahakalana, tsy hoe eo aminao tsony tsy famelan-keloka. Amboary ny toetranao mba tsy hita eo aminao tsony ny fitondran-tena ratsy. Zay zavatra devoly rehetra isory tsy hoe eo aminao intsony amin'ny androany ity, amin'izao taona 24 izao. Hatrany amin'ny tokantrano misy anao any, esory zay zavatra ny devoly ihany, esory zay zavatra tsy izy, mba tsy izy ino kely ny fiainanao amin'ity taona ity, ka hoe isotro ronono ihany ianao fa ronono tapitrano, na hoe inona tantely ihany ianao fa tantely misy vitika na tantely misy fasika. Fa mba tena ho fahasoavana be mihitsy ny fiainantsika rehetra amin'ity taona 24 ity. Aoka hivavaka arak'izay fanetanako izay sika rehetra. Toero ny devoly, tapoany ny osiny, inona ilay karazana. Toy izy mivavaka, fotoana mety zao anaovanao vavaka ambandraisanao fahasoavana amin'ity taona 24 izay diavintsika ity. Décision no andrasan'Andriamanitra, fefa manitsika ny taona 24 ianao, ilay tany todra-droa sy tantely, ilay tany Kanana. Décision no andrasan'Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Tompo, misaotra anao Andriamanitra. Aoka hivavaka daholintsika rehetra. Andro Tompo anao ny andro androany. Aneo fahasoavana lehibe amintsika rehetra ny Tompo amin'ity andro androany ity.
aoka ninarika an'Andriamanitra ianao saintsainy fefa manitsaka ny tany tondra dronsy tantely isika amin'izao fotoana izao manitsaka an'ilay tany Kanana dia ny taona 24 mba tokanao isotro ronono fa ronono tsy mitapoka mba tokanao inona tantely fa tsy sanatria tantely misy vitsika na tantely misy fasika dia nanafatr'Andriamanitra fa zay zavatra ny devoly rehetra teo amin'ny fiainanao ny ainanao nalalaka hatramin'izay mila esorina mila esorina mila esorina ny toetranao zay tsy toetran'Andriamanitra fa toetrana devoly mila esorina ny fankalana zay nanapaka anao hatramin'izay mila esorina ny tsy famelan-keloka ny ainanao atao anaty izay taona maro zay mila esorina ny fona maloto mila diovina ny fitondrantenanao zay ratsy ianao malala ny fitondrantenanao lazao amin'Andriamanitra ke hoe ty le fitondrantenako dia antany ho azy hoe nety tsy nety sitrak'Andriamanitra ve sa tsy sitrana ka raha ianao miteny amin'ny sainao Andriamanitra mitena amin'ny fanahinao hoe tsy nety amiko le fitondrantenanao iny tsy nety amiko lay fihetsikao iny dia ialao zany androany dia androany tsy maintsy roanareo hiala amin'ny tany ny mponina rehetra hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tsy maintsy horavanareo ny tsangam-bato tsampiny rehetra zay ny afatra napetraka Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba tokanareo tsy hanana olana rehefa tonga amin'ilay tany Kanana tonga amin'ilay tany tondroka ronono sy tantely tapao ny hevitrao hanala zay zavatra rehetra tsy avy amin'Andriamanitra ao anaty tokantranonao ao na dia vera ray kopy ray azy zay tsy hanao akory fa n'olona nangalarinao tamin'izany andro zany esory ao zany aza resaka toy zavatra madinika zany esory ary na dia zavatra lehibe ary le izy be valeur aza vele petraka ajanona ao an-tranonao zany zavatra zany esory tsy maintsy mandray décision tsika mba tsy handalo fotsiny ty taona 24 ity tsy maintsy mandray fanapa-kevitra tsika mba tena hoe tany tondra-droa sy tantely ho antsika ty taona ity mba tena hoe tany Kanana arabaky teny tokoa ty taona dia avintsika ity fa hivavako anareo mantsy aho zao hanafaka anareo ary inoko fa nizato isanjato amintsika ho afaka androany apetrao eo amin'ny fonao tananao Andriamanitra manonona ny famindram-ponao aho ho an'ny olona rehetra toka manarika ty fotoam-pivavahana ity manonona ny famindram-ponao aho ho an'ny sambatan'olona manarika ty fotoam-pivavahana ity aoka miela helokazy ianao Andriamanitra amela ny fahatsoany rehetra no Jesosy Kristy zay efa maty teo ambony azo fijaliana aoka amindra fo aminy ianao ka mela ny heloky ny olona rehetra reo zay nanapa-kevitra fa hiala amin'ny ratsy rehetra hiala tsy handeha intsony araka ireo fomba ny devoly fa kosa anaraka fombanao izy reo rehetra zay tapa-kevitra fa hiala ho esoriny eo aminy toetra ny ratsy dia amela helokazy anao Andriamanitra ary hamonjy azy Andriamanitra tonga amin'izao fiangonana zao ny famaginao ka ho afaka amin'ireo oziny sy ireo fanaratsiny zato isanjato amin'ny ty fiangonana ity amen 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 misaotra tompo misaotra tompo misaotra tompo raitsy ny fanafahana raitsy ny fanafahana zay nanjohanao tamin'ny taona rasa tsy anjohanao tsony fa isotro ronono tena izy ianao inona tantely tena izy ianao amin'ny ty taona ity
misaotra tompo ary mino fa tena zava-mahagaga no ataon'Andriamanitra ao antsika tena zavatra mahatalanjona zay mahatonga ty taona ity nambarako hoe tsara be mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozina rehetra zay nitatao sy nitambesatra tamin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozina rehetra na inona karazana amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozina rehetra na inona karazana fa efa nanaiky Jesosy nanaiky na antona teo ambony hazo fijaliana ho fanafana ty fiangonana ity amin'ny ozina androany no amarin'Andriamanitra eto izany tapaka amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina foana amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny zavatra ratsy nentina hatramin'izay tsy hita intsony amin'ity fiangonana ity miala amin'ny anaran'i Jesosy andradrahitra izany ary zao dia zao ihany mivoaka daholo rehefa naratsy voaka daholo rehefa naratsy nanandevo namatotra sy nanangetsy miala amin'ny tenany olona miala amin'ny tenany olona sao dia zao miala sao dia zao miala raiso fanafahana raiso fanafahana raiso fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra mety fanay ratsy na inona karazana na inona karazana miala amin'ity fiangonana ity miala amin'izao fiangonana izao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala fagnina daholo miala roana dia tsy maintsy mandeha roana dia tsy maintsy mandeha efa nomenanay fahefana mamoaka demôny amin'ny anaran'i Jesosy mandresy ny hery rehetra nanafahavalo amin'ny anaran'i Jesosy zato isanjato amin'ity fiangonana ity afaka afahana afaka afahana afaka amin'ny fanadevozana ataon'ny fahavalo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anareo amiala mandidy anareo amiala kiale izy zavatra iongotra avy any anatina ho any avy any anaty kibona ho any enonao mihitsy avy any amin'ny tenana ho any iongotra izy satsany feo voaka vao anaty ao ilaza faresena dia andeha feo enonao vao anaty ao ilaza faresena dia andeha raiso fanafahana raiso fanafahana raiso fanafahana aiza tsy ala ny devoly e aiza tsy ala anareo miala miaraka amin'ireo oziny zato isanjato amin'ity fiangonana tena tao afaka mba hisotsonay ronono tsy mitapoka rano mba hinananay tantely tsy misy visika tsy misy fasika taona 2020 totratry nosy tantely ho anay ity taona 2020 tany kanana ho anay ity matokiriavana andro tompo anao zao mihitsy fotoana mety zao mihitsy fotoana mety andray fahasoavana amin'ny karazany ianao andray fahasoavana amin'ny karazany ianao amin'ny anaran'i Jesosy zay mbola mifikitra zay mbola tavela amin'ireo oza sy rehefa naratsy zao dia zao miala miala miafatra fa mahery dia mandeha miafatra fa mahery dia mandeha mandeha kiala 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy lasy tsy sady mbola janonanareo amin'ilay tolondeto ary didiko ny hery ny ratsy rehetra sy ny oziny ary ny fanay ratsy any amin'ny tokantrano retolondreto didi miala tao ianareo miala ao amin'ny tranony ao lay fanampanakana ny soa rehetra miala ao amin'ny trano filenana miala ao amin'ny trano filenana miala ao amin'ny trano filenana miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy misy fiatraikany any amin'ny trano misy anao any amin'ny tokantrano ho any zao fa afaka ataoko zao ry havanao iala ireo mpanakana iala ireo mpanakana iala ireo mpanakana miala amin'ny trano filenany
miala amin'ny trafilenany, miala amin'ny anara Jesosy, miala amin'ny anara Jesosy. Maty programa daholo ny oziny sy ny fanaratsy rehetra. Misotranao Andriamanitra, misotranao aho, misotranao aho. Andriamanitra, René Malala ianao, vavaka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho amin'ity fiangonana ity ny fahasoavana amin'ny karazana. Ary androany dia ankatahako anao Andriamanitra anao hetsika lehibe, ka ho tanteraka izay nambarako tamin'ity fiangonana ity hatramin'ny fiandohan'ny taona. Andray fahasoavana amin'ny karazana izy rehetra, izy rehetra, izy rehetra, fiangonana ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Andray fahasoavana amin'ny karazany, tsy sakatsakana, tsy sakatsakana. Andriamanitra, ho ataonao zany, ka dia misotranao aho, misotranao aho, misotranao aho. Halleluja, halleluja, halleluja.